malala amin'ity androany ity dia tiako hatrany ny manonona ny fiadanan'ny tompo anao. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tokantranonao. Matoky afa izy nampanantena izany ny fiadanako no meko anareo ozy. Dia iriko zany fiadanana izany hitobaka ao atokantranonao amin'ity androany ity. Handray ny fampaherezana indray tsika androany. Ka melohan'izay dia andetsika hivavaka. Andriamanitra rainay masina tsara indrindrany an-danitro, handray ny teny, handray fampaherezana avy amin'ny alalan'ny teninao zahay. Efa nohenonay hatrany lay teny fikasana manao hoe manamasinana nay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Koa iriko tompo ho tanteraka amin'ity androany ity zany. Fanamasinanao ny vahoakanao izany. Fanamasinanao ny sambatan'olona, fanamasinanao ny tokantrano tsirairay avy. Dia hazo hery amin'ny lasany fanahy masina ny tsirairay avy. Ianao ihany koa no iriko hanositra ny molotro tompo mba hiteny araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaina miaraka amin'i Jesosy, ravana malala dia tonga olom-baovao. Raha nanaraka ny tantaran'ny Saoly, ny apôstôly Paoly itsika, dia fanenjehana ireo rehetra ny tonona ho kristianina. Fanenjehana ireo rehetra nanonona zany Kristy zany tamin'ny fotoan'androny. Nanenjika izany Saoly. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy tamin'ny fomba manokana izy, dia resy lahatra niova ny fiainany, ary izy indray no nitory sy nanaparitaka tamin'ny fahafenony izany teny fahamarinana izany. Matoky fa androany ihany koa ianao dia handray an'ilay teny fikasana ka ho tonga olom-baovao. Androany ihany koa ianao dia handray fiovam-po tanteraka ka hamono ny zahotsika. Hametraka izany any amin'ny toerany, hanao izany toy ny taimboraka, fa handray an'i Kristy. Nambaran'ny apôstôly Paoly fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mandritra ny fampaherezana izay raisitsika eto dia handraisantsika hery, handraisantsika fanovana, handraisantsika fionana manokana. Androany ianao dia iona amin'i Kristy manokana. Hanova ny fiainanao, hanova ny mombanao tanteraka izy. Ary ny fireharehantsika, ny zahotsika, ny mombantsika rehetra dia ho toy taimboraka ireny, fa ho soloiny ny fahalalana tsara an'ilay Jesosy. Jaona 5:17. Efa nohentsika teto ihany zay. Izany teny zany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Io no tadiavintsika ne fiadanane. Fa ao aminy no nanantsika izany fiadanana izany. Ary raha mbola eto amin'izao tontolo izao itsika, dia fahoriana. Inona avy moa ireo fahoriana mety hitrange? Be dia be izy ireo. Tsy hoe fahafatesana ihany no atao hoe fahoriana, fa ny adi-sainao, ny tebotebonao, ny rotorotonao, ny sifisina, ny alahelo, ny hatsika mety mahazo anao, ny hafanana loatra zay mahazo anao, ny etaeta hanoanana, fahoriana ane zany, ary eto amin'izao tontolo izao no ahitantsika izany. Fanampanantena izy, nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao, efa resin'i Jesosy zany teto an-tany. Koa raha nandresy izy ka hitokinao, dia ho mpandresy ihany koa ianao. Korintena 2:8 ka hatrany amin'ny 7:20 andetsika hiresaka. Ahoana indray ny fiatrehan'i Paoly zany fahoriana zany? Fahoriana rehefa miaraka amin'i Jesosy izy. Fahoriana miaraka amin'i Jesosy. Zao no ambarany. Korintena 2:4 metomboka amin'ny 1 sy ny manaraka rehetra ao.
Ary amin'izany satria manana izany fanompona izany izahay araka nazahoanay famindrampo dia siketraka. Eto izy dia efa miteny sahady. Siketraka. Manana izany fanompona izany araka nazahoanay famindrampo. Famindrampo miaraka amin'ny tompo dia siketraka. Fa efa nilavinay zavatra takona mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fihendrena na manatsaso ny tenin'Andriamanitra izahay. Anisan'ny nanatsaso izany tenin'Andriamanitra izany ka nahatonga azy nanentsika ireo kristianina fa ankehitriny izy olom-baovao. Fa amin'ny fanehonany marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Mahitsy fiteny ny apôstôly Paoly rehefa nandray an'i Kristy izy dia tsy nisalasala ny teny sy ny laza izany fahamarinana izany. Izay no aza ambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy hipisah ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy zay eny amin'ny endrik'Andriamanitra. Izy anisan'io nanajamba io tamin'ny fotoan'androny. Nanajamba ny sainy mino izy, nampijaly ny sainy mino izy tamin'izany fotoana izany. Fa efa niala tamin'izany lalana izany izy. Resy lahatra izy indro olom-baovao. Zao no ambarany amin'ny 15. Fa tsy menatra. Fa tsy ny tenanay ny torianay. Fa tsy ny tenanay ny torianay. Fa Kristy Jesosy tompo. Ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny tavan'ny Jesosy Kristy. Ry havana malala. Sahy ny rehareha ny amin'ny tompo ny apôstôly Paoly. Tsy ny tenanay ny torianay ozy fa Jesosy Kristy. Ary eto ihany koa dia miteny aminao fa ny tenin'ny tompo. Zany Jesosy Kristy zany no toriana. Izany no ambara eto hanananao fiadanam-po amin'ity androany ity. Fa miavaka ilay toetra nananan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny 7 sy ny manaraka ao. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Mirehare amin'ny fahalalan'Andriamanitra izy fa manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehina nefa tsy nafoy. Potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Ry havana malala. Voageza manodidina. Inona no mangezanao? Mety mangezanao ny fahotana, mangezanao ny fahoriana, mangezanao ny fahasahiranana maro samihafa, fa rehefa amin'Andriamanitra ianao tsy tery ianao. Tsy tery ianao. Mety very hevitra ianao manoloana ny olana zay atrehinao isan'andro san'andro, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tsarovy tsy mamoy fo ianao. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Maro ny toe-zavatra zay mahatonga fahaverezan-kevitra. Raha tsy miresaka fotsiny aho hoe ny adi-piainana ankehitriny raha miantehitra amin'ny ara-nofo itsika. Fa raha mifatoka amin'ny ara-panahy itsika tsarovy fa tsy mamoy fo ianao manoloana ny toe-zavatra. Enjehina. Izy no tsy manenjika anao. Tahaka ny fanenjehan'ny Saoly, ny kristianina fahiny, no mety hanenjehan'ny olona ho anao ihany koa rehefa mifikitra amin'ny Kristy ianao. Izy no tsy hanenjika anao. Fa zao, enjehiny ianao nefa tsy mamoy fo tahaka ny apôstôly Paoly satria Kristy no tao aminy. Eny, mety potraka ianao. Potraka, mety mienjera, mety lavo. Fa zao, tsy maty tahaka ny apôstôly Paoly. Mety miatraika aminao ireo toe-zavatra maro hahatonga fahafatesana ho anao fa zao rehefa Kristy nao aminao tsy maty ianao. Ary mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zany ny faniriana lalina nananan'ny apôstôly Paoly. Ny hisehoan'ny fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainan'ny manontolo.
ry havana malala any amin'ny 9:40 izy dia zao no ambarany 9:40 dia zao no ambarany ary siketraka izahay fa na dia mihalevona aza ny toetra ivelany dia havaozy isan'andro kosa ny toetra anatiny. Ny toetra ivelany dia mety tsy ho azo ovana satria efa iny ny mombanao, fa lay toetra ao anatiny tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia miteny izy manao hoe mihalevona ny toetra ivelany, mihasimba, mihapotika, fa zao havaoziny isan'andro kosa ny toetra ao anaty. Ary zay no ilaina ny fanahy masin'Andriamanitra, hanavao ny ao anatinao, hanavao ny momba ny ao toetranao ao anatinao, zay ny toetranao no hitovianao amin'ny Kristy satria ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. 9:20 dia zao no ambarany fa ny fahorenay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay, inona ilay hita? Ilay mandalo. Raha tsy mifititra amin'ny zavatra ny tany izay mandalo itsika, fa ny hita dia vetivety foana. Raha tsika mahalala izany, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Io tsy hita io no hitondrana hery ho anao androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io tsy hita io no ilana fanantenana avy amin'ny alalan'ny finoana, avy amin'ny alalan'ny teny. Dia zao no ambaran'ny mpanao salamo 120:2 izaho ilazany Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay hitokiko Andriamanitra, hitokiko ny teniny. Dia ny salamo 4:7 manao hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny miaraka amin'Andriamanitra ninona olana atrehinao mpandresy mandrakariva ianao. Ny miaraka amin'Andriamanitra ninona olana atrehanao dia zao afaka manohitra izany ianao. Manana sabatra maranitra. Ny tenin'Andriamanitra dia toy ny sabatra roa lela ahafahana mandresy izany rehetrarehetra izany. Izany no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va, fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Kanefa amin'izay rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresy isika amin'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ambony, na ambany, na inonina amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ry havana malala, hitahinao ne Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ne Jehova ka hanome fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo fa ho mpandresy anao manomboka androany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny teny, ta io ny teny tafatoetra, ta io ny teny hampandresy anay ihany koa. Dia tomoera ao anatinay mandrakariva, anjakao ny fo sy ny fanahinay ary tarivo amin'ny lalan'ny fahamarinanao isan'andro isan'andro izahay. Misaotra Tompo. Amen.